Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tamin'ny taona 3:19 dia natsoan'Andriamanitra hiasa tany afovoan'ny Afrika hitoron'ny filazaontsara tamin'ireo olona mbola tena baribarianina tamin'izany fotoana izany tany Ukamba ilay misionera atao hoe Stuart Watt. 7 mianaka izy ireo no niara-ny ondrana tsambo tamin'izany, izany hoe izy mivady sy ny zanany 5 menada. Tsy nisy nizaniza ny antoka azy andeho amin'izany toerana izany toy ny misionera hafa, fa Andriamanitra mihitsy no niantso azy ary Andriamanitra no niankinany. Tao Mombasa, fitodian-tsambo ao Afrika Atsinanana no nitody ny sambo izay nitondra azy. Dia nisakana ny Watt mba tsy hitsofoka ny afovoan-tany ny misionera rehetra izay hitany tao, nefa tsy nanaiky izany Watt fa nandroso hatrany. Namakivaky tora-pasika midadasika nandritra ny 2 volana sy herinandro izy mianakavy, nefa tsy kivy. Mazana no nifanerasera tamin'ny liona, leopard ary ny mena rana misy pozina izy ireo, nefa dia narovan'Andriamanitra. Mafana dia mafana ny andro, ka amin'ny alina izy ireo no mandeha, ary matetika izy ireo no tratry ny orana amin'ny vatravatra, kotsa avokoa ny fitafiany rehetra. Noho ny farany dia tonga tao amin'ny toerana izay hiasany atao hoe Ukamba ilay misionera sy ny vady aman-janany. Vao tonga izy dia indreo no rohatra nanantona azy ny tompon-tany. Ireto tompon-tany reto dia saika tsy miakanjo sady mioso menaka sy tany mena ary mivimbina tsipika eny aminy. Nitondra mpandika teny mantsy ny misionera ho any amin'ity toerana ity, ka rehefa tonga teo amin'ny misionera ireo tompon-tany dia niteny taminy hoe anioso rapitso ihany nareo no mahazo mipetraka eto fa raha afaka pitso dia tsy maintsy miala eto amin'ny tanànanay. Dia hoy Watt mantsy an'izy ireo hoe vonoa izahay raha tianareo vonoana, fa nipetraka eto ny fikasanay. Tsy hiady no nahatongavanay eto, fa hiavana aminareo sy hitory aminareo ny fitiavan'Andriamanitra. Dia nanamboatra tranobongo mba hitoerana izy menakavy. Ndray andro anefa dia indreny tonga andorony tranony sy hamono azy menakavy ny tompon-tany masika dia masika. Alina ny andro tamin'izay. Rehefa avy ny sakafo izy 7 mianaka dia lasa natory izy 5 mianada, fa izy mivady kosa nakao amin'ny trano fihinanana ary nandoalika ny vavaka tamin'Andriamanitra. Dia indreo tokoa tonga teo am-potitra ilay avoanany sy ny tranony reto tompon-tany ratsy fanahy. Raha mbola nivavaka izy mivady tamin'izay fotoana izay indrindra dia nahare feon-javatra hafahafa. Novoany ny varavarakely, ka indro taikitana makadiry be ny latsaka avy tany an-danitra no hitany. Nirehatra mazava be izy io, dia nandalo teo ambonin'ny lohan'ny reto fahavalo masika, ary raiky tahotra reto tompon-tany ratsy fanahy, ka rifatra nandositra avokoa sady niantsoantso hoe mandatsaka afo avy any an-danitra no vazaha handringana antsika. Izy mivady kosa tamin'izay niverina tao an-trano, ka nandoalika ny vavaka indray mba hisaotra an'Andriamanitra. Ary nahatsiaro ny teny izay voalaza ao amin'ny Isaia 1:2 ny 7:10 manao hoe izao no hamonjy anao. Hatramin'izay dia nandray azy menakavy tsara ny tompon-tany, ary dia nandroso hatrany ny asa izay niantsoan'Andriamanitra azy tany amin'izany toerana izany. Dia samy atoky an'Andriamanitra toy izany ihany koa anie isika rehetra. Amen.
Miteni ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoamampo fazamalaina fatomotrany andro iza. Rainay mahery zay mpamindrafo mpiaino ireo vavakay ianao mahalala izay mahaso efa tsapanay atrizay isaorananao reo fitahindehibe natolotrao ny zanakao tsy lalodalovany anao fa mandre reo antsoantso sy reo talao tarika tafika sinjato fanamelany elokaiko ianao tsy nanisy reny ota nomenao anaikio Jesosy zanakao nanafaka nando ny trosa hafalina tsy ombitratra tokoa no indro isaurananao ireo lasaratsy tsy tiako ifo de indro efa rofafanao fiderananye fiderananye hoanao tompo mandrakizay fitahindeibe fitahindeibe kairano asandratrahi huanitrahankasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre baraiso izao irizao fideranane fideranane wanao wanao fitahindeibe fitahindeibe kairno asandratsay wanao huanitranga kasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre barasore zao irizao tompo helony vavakay barasu kankasitra talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana panjaka voalohany toko 7:70 ny niandohan'ny asan'ny Eli mpaminany
Ary Eli Tisbita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehovah Andriamanitry ny Israely izay hitsanganako eo anatrehany dia tsy hisy ando na ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko ihany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy nanao hoe miala etra ianao dia miantsona anahy ka mihere any anilan'ny renirano Kerita izay any atsinanan'ny Jordana. Koa ny renirano no hisotronao ary ny goaika efa nodidiako hamelona anao any. Dia lasa izy ka nanao araka ny tenin'i Jehovah fa nandeha izy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any atsinanan'ny Jordana. Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa maraina ary mofo sy hena isan-kariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony. Ary noho ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranonorana tamin'ny tany. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe miainga ka mankanesa ny Zarefata izay namany Sidona ary mitoera any fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelona anao. Dia niainga izy ka nakany Zarefata. Ary noho nibita eo am-bavadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay hazo teo. Ary niantso azy Eli ka nanao hoe masiny ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hosotroko. Ary noho ny lasa naka raha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masiny ianao, hitondray mofo kely koa eny an-tananao aho. Fa ora vehivavy, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara. Ary makatapaka azo roa aza aho ka hiditra namboatra ireo hohanina mianaka dia ho faty izahay. Fa hoy Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izany lazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aloha ka ento ety amiko, ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany. Dia nandeha rahavehivavy ka nanao araka ny tenin'i Eli. Ary izy sy rahavehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanan-kohanina elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazaina ny Eli. Ary noho ny afaka izany dia narary ny zanatra vehivavy tompotrano ary mafy indrindra ny aretina ka efa tsy nisy fofinaina intsony izy. Dia ora vehivavy tamin'ny Eli, moa mifaninona akory zasy ianao ry lehilahy an'Andriamanitra ô? Tonga ty amiko va ianao ampahatsiaro ny fahotako ka hahafaty ny zanako? Ary hoy Eli taminy, atolory ihany zanakao. Dia naka ny zaza teo an-tratrany reniny izy ka nitondra azy niakatra ho any an-efitrano ambony izay nitoerany ary nampandry azy teo am-pandriny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra, efa nahatonga loza koa tamin'ny mpitondra tena izay nivahiniko va ianao ka nahafaty ny zanany? Dia niampatra intelo tamin'ny zaza izy sady nitaraina tamin'i Jehovah hoe Jehovah Andriamanitra, mifona aminao aho, aoka hody aminy indray ny ain'ity zaza ity. Ary Jehovah ny aino ny feon'ny Eli dia nody tamindray ny ain'ny zaza ka dia velona izy. Ary Eli nandray ny zaza ka nitondra azy nidina avy tao an-efitrano ambony ho ao anaty trano. Dia natolo ny andreniny ka hoy izy, inty fa velona ny zanakao. Ary ora vehivavy tamin'ny Eli, ankehitriny izao dia fantatro fa lehilahy an'Andriamanitra tokoa ianao ary marina ny tenin'i Jehovah aloky ny vavanao.
tsapako itako fa fity odory ao aminao nataona oay riray rifanay hery tokinay anio sy mandraky WR manolotra ho anao feon'ny fonantena
Misaotranao zahay miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Milohan'ny hidirantsika amin'izany fiarah-mianatra izany dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro ho anao mandrakariva sy mandrakizay any ny voninahitra ny haja ny saotra. Angatanay kosa ny fahasoavana sy ny famindrapo mba ho anay. Ka raha andinika ny teninao zahay dia mangataka anao izay mba hanazava indray ny sainay, mba ho fantatray ny marina, ary ny marina afaka anay tsy ho andevo. Ho voninahitry na ranoa ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo anatrehany izay fiarahantsika mianatra lava dia lava mikasika an'ilay sabatany Jehova izay, dia misy fanontaniana mipetraka manao hoe: ny sabatany Jehova ve no arahana sa tsia? Ho aho dia aleko lavitra manaraka izay nomen'Andriamanitra any Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena. Aleko lavitra manaraka izay nomen'Andriamanitra ny Mosesy tao anatin'ny didy 10. Aleko lavitra manaraka ny ohatra nomen'i Jesosy Kristy sy ireo mpianany. Inoko fa mba miombo-kevitra amiko ianao. Milaza Andriamanitra fa famantarana lehibe avy aminy ny sabata, ary famantarana aminy sy ny olony. Famantarana ny fitokiantsika amin'i Kristy izany. Io no marika ny finoantsika fa izy no namorona ity tontolo misy antsika ity. Amin'izao fotoana izao dia voizina indray ny fampianarana fa tsy nisy namorona izao tontolo izao, na koa nisy namorona fa amin'ny ampahany ihany. Ny sabata dia mametraka mazava tsara fa ilay Andriamanitra namorona antsika namorona izao rehetrarehetra izao. Io ny famantarana fa maniry anaraka ny teniny rehetra isika. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andro faran'ny tantarany tany ao amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 12. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Dia ahatra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ilay Andriamanitra izay ivavahanao venao. Dia ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, zao no tsy ambaratelo. Tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Fa tsy mampisaraka an'ireo. Anana ny tokon'olona tian Jesosy Andriamanitra amin'ny andro farany tantarany tany. Tia azy tokoa izy ireo, ary izay ny antony hitandremany ny didiny. Ary tsy mavesatra izany didy izany fa didy mitondra fanafahana sy filaminan-tsaina ho an'izay mitandrina azy. Raha miresaka mikasika ny sabata isika, izay Jehovah Andriamanitra mihitsy nametraka azy, dia tsy resaka andro velively fotsiny izany, fa resaka fanajana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary nametraka izany andro izany ho fahatserovana ny mampamorona azy. Hoy Satana tamin'ny Eva tao amin'ny saha Edena: mampaninona moa izay azo e? Mitovy avokoa ny azo rehetra ato anatin'ny saha. Oka mba halala-tsaina ianao, very Eva satria nino an'izany lainga izany izy. Kristianina maro ihany koa anefa amin'izao fotoana izao no latsaka amin'izany fandrika izany. Hoy ny olona hoe: mampaninona moa izay resaka andro e? Mitovy avokoa ny andro rehetra. Amin'Andriamanitra matoa natokany ny andro anankiray, dia tsy mitovy avokoa ny andro rehetra. Nisy andro iray nitahian'Andriamanitra, dia ny andro fahafito izany. Nisy andro anankiray izay no hamasinin'Andriamanitra, natokany ny andro fahafito izany. Ary andro tokana ihany ny tsara an'Andriamanitra, dia io andro io izay antsoina hoe sabata. Fantatrao tsara ankehitriny ny antony manosika ilay tandroka kely hanova ny sabata ho alahady, fa tsy resaka andro velively fotsiny, fa resaka ady fahefana mihitsy, ady fahefana amin'Andriamanitra. Olana mikasika ny fahefana, olana mikasika ny fankatoavana, ary izay Andriamanitra iankohofana, izay no fototry ny olana manoloana antsika.
ireo mazava tsara ary hatramin'ny farany dia ireo ny fototry ny ady lehibe eto amin'ity tany ity fahefana fankatoavana sy fiankofana amin'ilay andriamanitra namorona izao tontolo izao ve sa amin'andriamanikafa inona ny safidinao ny baiboly sa ny fomban-drazana jesosy sa ny mpitarika ara-pivavahana lalàn'andriamanitra sa ny didin'olombelona ny fampianaran'andriamanitra sa ny fampianaran'olombelona ny fomban'andriamanitra sa ny fomban'olombelona miteny amiko sy miteny aminao andriamanitra amin'izao ankehitriny izao ao amin'ny Josoa 4:20 manao hoe fidionareo anio ary izay hotompoinareo fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia nompo an Jehova izahay. Le andriamanitsika dia andriamanitra mamela antsika hanao safidy malalaka kanefa dia manentana antsika izy hifidy ny fiainana. Fidionao anio izay hotompoinao fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia nompo an Jehova izahay. Ilaza venao hoe eny hifidy an Jesosy hifidy ny lalany hifidy ankatoam-pitiavana ny lalàny indraindray dia mipetraka izao fanontaniana izao itsakilan'izay hoe very daholo ve zany ireo olona mitandrina ny alahady aoka zava tsara aminao tsy very tsy akory izay rehetra mitandrina ny alahady. Maro ny kristianina mitandrina an'izany manao zany amin'ny fony satria izay ny finoany aloha ary tian Jesosy Kristy amin'ny fony manontolo mihitsy izy ireny miaina amin'ny fiainana kristianina amin'izay fahazavana mbola fantany izy maniry anaraka hatran'ny marina nefa izy ireny ary rehefa fantany marina dia manaraka an'izany izy. Ireny olona ireny dia tsy maintsy ho tao amin'Andriamanitra ary ho tonga amin'ny fahalalana amin'ny fahamarinana sy amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana feno. Amanaly ny manerana an'izao tontolo izao no mandre ny antson'Andriamanitra ary miainga manatona ny fahamarinana. Asa hamaly zany vareanao ary ilaza hoe eny tompo efa nanambara ny fahamarinanao ianao ka hitady ny anaraka anao tahaka ny Josoa maniry ny anaradian Jesosy anio mba ho zany eno vavaka ataonao. Miantso anao Jesosy amin'izao minitra izao. Miantso anao hiala avy ao amin'natin'ny vahoaka maro izy. Miantso anao anaraka azy izy. Miantso anao mba hankatoa azy izy. Miantso anao izy mba hanaiky ny teniny ary ny teniny irery ihany no hany fototra iorina ny finoana maharitra. Nahoana moa raha milazo ao am-ponao ianao Jesosy io eny anaraka anao atraizatraiza. Na inona takalon'izany satria fiainana mandrakizay no azoko antoka fa tsy maintsy hiafarany zany safidiko izany. Manasanao ary hanondrika ny lohanao fa hoentintsika mbavaka ny fanoloratenanao hanaraka azy zao ankehitriny izao. Raizany an-danitro miara-mivavaka amin'ity mpiaino ity izahay izay resy lahatra ny amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ianao dia tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ho an'izay fantatry ireo olona izay nanapa-kevitra fa hanaraka anao kosa ny fahamarinana anankiray dia ampanetretena no hanarana an'izany. Koa mangataka anao izahay mba hivavaka ho an'ity mpiaino ity koa mba hatonga ny fanapa-keviny ho zava-misy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tarika hiraina. Indray mandona ao am-pokolalina lay feony tompo
niangatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza niangatakandro indray tsy lakio fa mamiay ny anilana itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoakio o mandrosoka manjaka iza. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. dia ampifaliana indray no hiara-banay anao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ao anatin'ity fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny totoy ity. Miarabanao namana Kalebandriatsikivy, miarabanao namana Nartina ary miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra rehetra. Melohan'ny arahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao izay mba hivavaka. Rainay eo izay ny an-danitra misaotranao izay menao fotoana afaka miaraka mianatra ny teninao. Ianao anome fahazavan-tsaina ho anay, anome anay ery ihany koa ahafahanay mahita ny sitraponao amin'ny alalan'izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Hita manokana ny mpiaintiana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona indray namana Nartina no lesona ianarantsika anio? Ny lohateny lehibe anankiray enoko fa mahaliananao dia ny hoe ny momba ny hoavinao, ny momba ny hoavinao. Azo antoka fa tena mahaliana tokoa izany. Tsikaritry ny Dr Patricia sy David mirazaiko hoe tena niakatra ny aretim-po teo amin'ny asa anatrehany. Amin'ny mampitsabo manam-pahaizana manokana momba ny ankizy azy ireo dia miatrika zaza maro ao anatin'ny fahoriana izy ireo. Nisarika manokana ny fahalianan'izy ireo nefa ny fahitana fa ny sasany amin'ireny zaza ireny dia tafavoaka soamantsara avy eo amin'ny olana nahazo azy, ary ny sasany kosa nefa dia tena resy tanteraka. Inona no antony? Ohatra, inona no antony mahatonga ny zaza iray mampiasa zava-mahadomelona kanefa ny iray hafa mandeha any an-tsekoly? Inona no antony mahatonga ny zaza no beazina tao anatin'ny herisetra ho lasa mpanao herisetra koa rehefa lehibe kanefa lasa ray aman-dreny tsara fanahy kosa ny sasany amin'izy ireny? Nanao fikaroana nandritra ny fotoana maharitra i Dr Mzarex sy ny ekipany mba ahitana ny valin'ireo fanontanian'ireo. Hitan'izy ireo tao anatin'ny fandalinana nataony fa nisy toetra iray ny bahantoerana izay niverimberina ny seho an-trano teo amin'ireo ankizy tafavoaka avy eo anatin'ny ratra nahazo azy ireo ka afaka nanorina fiainana ara-pahasalamana indray. Inona ny tsy ambaratelony? Fananana fomba fijery fototra ny orina tamin'ny fibanjinana ny lafi tsaran-javatra sy ny fanantenana teo amin'ny fiainana. Nampiavaka azy ireo izany ny fananany fanantenana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fanantenana dia manampy antsika hiady amin'ny zavatra hafahafa raha sanatria tojo azy ireny sika. Indrisy fa mila fanantenana ny olombelona. Ahoana nefa no azahoantsika izany? Sarotra tadiavina eto amin'izao tontolo izao misy antsika izao ny fanantenana. Mandra-pijerentsika azy amin'ny alalan'ny fomba fijery ny faminaniana ara-baiboly. Ty taridalana ianarantsika ity dia mamakafaka momba ny faminaniana iray miavaka izay nitondra fanantenana lehibe
teo amin'ny sambatan'olona zay tsy voisa. 10 taona teo eo talohan'ny nahaterahany Kristy no nanomezan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tompo maso momba ny hoavy, ary tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany no nanomezany an'izany. Nasehon'Andriamanitra meloa ny drafitry ny tantarany tany mandritra ny 500 taona, nanomboka tamin'ny andron'ny Daniela hatramin'izao andro iainantsika izao. Tao anatin'ny nofony men'Andriamanitra ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna 500 taona lasa tany ho any zay no niandohany io faminaniana io. Nanakirotana tanteraka nyity mpanjaka ity ilay nofy, kanefa tsy tsarony akory ilay izy rehefa taitra izy noho ny avy eo. Rehefa tsy naomby tamin'ny fanampinan'ny mpanjaka hitadidiny nofy na ilaza ny heviny ireo olon-kendry rehetra tao Babilôna, dia nisy tovolahy Hebreo anankiray. Izy io dia babo, antsoina hoe Daniela. Izy no niditra an-tsehatra, nilaza fa afaka mampafantatra n'izany zava-miafina rehetra izany ny Andriamanitry ny lanitra. Dia nijorona nolonan'ny mpanjaka ary izao Daniela, ary nilaza tamin'ny pasahiana hoe, ianao ry mpanjaka, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy, ary ny tarehiny dia nahatahotra. Inoko sy antenaiko fa mba tia maky an'izany toko sy andininy izany miaraka aminay ianao, ao amin'ny Daniela toko 2:1-30 hatramin'ny 5:30 ary novaka itsika. Daniela toko 2:1-30 hatramin'ny 5:30. Dia mitoy isika. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny fehiny dia varahina, ny ranjony dia vy, ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao ambara-pahisy vato voendaka, nefa tsy nendahan-tanana, ary namely an'ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga, sy ny varahina, sy ny volafotsy, ary ny volamena, ka tonga tony ny akofa eo ampamolona fahavaratra. Ary ny paon-drivotra izy, ka tsy nisy itoerany. Ary ilay vato kely namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe, na feny ny tany rehetra. Izay ilay voalaza ao amin'ny Daniela toko 2:1-30 Zany hoe rehefa jerena indray mitompo maso zany le sary olona lehibe na manankalebandriatsikivy, dia toa mifandray kely ihany amin'ny fitadiavana fanantenana kehitriny, saingy andraso kely aloha. Ahoana ny fanazavana azy? Andeha ho jerentsika ny fanazavana n'io faminaniana io. Izao no fanazavana nataon'ny Daniela mpaminany rehefa avy nilaza momba ilay zavatra hitany tao anatin'ny fahitany tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka izay tena talanjona tokoa. Daniela toko 2:1-5. Daniela toko 2:1-5. Izany ny nofy ary olazainy eto anatrehan'ny mpanjaka ihany koa ny heviny. Inona ary no asehon'ilay loha volamena? Fa efana inona teto amin'izao tontolo izao no nilazain'i Daniela tamin'ny mpanjaka fa asehon'ilay loha volamena. Izao no ambaran'i Daniela, Daniela toko 2:7-7. Ianao ry mpanjaka izay mpanjakan'ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ianao izany loha volamena izany. Zany hoe izao no lazain'i Daniela tamin'ilay mpanapaka ny fanjakana lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao, ry Nebokadnezara, milaza aminao Andriamanitra hoe i Babilôna fanjakanao no aseho an'ilay loha volamena amin'ilay sary olona. Raha amin'ny fomba fijery maha-olombelona zany na manankalebandriatsikivy, dia toa fanjakana haritra mandrakizay Babilôna. Inona nefa voalazan'ny faminaniana fa iseho manaraka? Tsy haritra mandrakizay Babilôna raha ilay faminaniana ny jerena, satria nizarazara ilay sary olona lehibe izay hitan'ny Nebokadnezara. Satria ny manaraka dia tratra sy sandro volafotsy. Ny 7 dia izao no ambaran'i Daniela, Daniela toko 2:7. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nohony ianao.
tanteraka tokoa ny faminaniana avy amin'Andriamanitra rehefa rava tanteraka ny fanjakan'ny Nebokadnezara tamin'ny fotoana nandresen'ny Kirosy mpitarintafika Persiana ny fanjakana Babiloniana ny taona 736 talohan'ny Kristy. Ny tratra sy ny sandry volafotsy zany dia maneho ny fanjakana Mediana sy Persiana izay fanjakana iray hafa lehibe. Inandray ary no aseho andreo ampahany amin'ilay sary olona lehibe raha hitantsika teo ny hoe lovolamena, ny tratra sy ny sandry volafotsy, dia tonga indray isika ny amin'ny ambanimbany kokoa amin'ilay sary olona lehibe dia ny kibo sy ny fihevarahana. Inandray no aseho an'io ampahany io amin'ny faminaniana ao amin'ny 730 ihany, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ny fanjakana Greka zany no aseho an-tsara eto amin'ny alalan'ilay kibo sy fihevarahana. Ny babon'ny Aleksandra lehibe mantsy ny Mediana sy ny Persiana dia lasa fanjakan'ny Greka indray zany no fanjakana fahatelo lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao. Io fanjakana io dia nanapaka nanomboka tamin'ny taona 137 ka hatramin'ny taona 890 talohan'ny Kristy. Ataorin'ny kibo sy ny fihevarahana dia tonga eo amin'ny ranjovy isika. Izao no ambaran'i Daniela. Daniela toko 2:7. Daniela toko 2:7. Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiany sy hanorotorony azy. Taorin'ny nahafatesan'ny Aleksandra lehibe dia ny analeny ny fanjakany ary nizara ho an'ny toko maro samihafa mandra-pandresin'ny Roma fanjakana vy ny Grika tamin'ny taona 890 talohan'ny Kristy tamin'ny ady tany Pidna. I Agosto Kaisara no nanapaka ny fanjakana Romanina tamin'ny fotoana naterahan'i Jesosy 2000 taona lasa izay. Lioka toko 2:1. Velona tao anatin'ny vanim-potoana naseho tamin'ny alalan'ny ranjovy Kristy sy ny apôstôliny. Tsy salasalana fa atao an-tsain'ny Gibon manampahaizana ara-tantara tamin'ny taona 170 io faminanian'i Daniel io, fony izy nanoratra hoe ilay ampahany volamena na volafotsy na varahana izay nentina naneho ireo fanjakana samihafa sy ny mpanjakany dia samy resin'ny fanjakany Roma avokoa. Sainy kely amin'ny fijery maha-olombelona ne ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy io faminaniana io. Ahoana ary nafahan'i Daniela izay velona tamin'ny vanim-potoanan'ny Babilôna namantatra nisan'ny fanjakana izay ifandimby mandritra ny taonjato maro amin'ny ho avy. Izy amintsika ary mety malala izay amidin'ny olona eny an-tsena amin'ny herinandro manaraka fotsiny aza. Efa sarim-patarina izany na manan-kalebandriantsikivy. Tena marina izany na manaritiana. Kanefa Babilôna, Medo-Persiana, Grika ary Roma dia tena ny fanaraka araka ny voalaza ara-paminaniana mihitsy tahaka ny filaharan'ireo zazam-pankato eny amin'ny tokotany-pianarana. Mifeno avy Andriamanitra. Afaka manana fanantenana miorina midrafitra lehibe nataony ve tsika? Eny, tsy ampy salasalana tokoa ny valiny. Mifeno avy Andriamanitra ary afaka manantena fanantenana ny amin'ny fitantanana isika. Ho taperitsika aloha ny amin'ny anio na manan-kalebandriantsikivy. Misaotra anao ny araka taminay teto ho faranantsika mivavaka ary ho toizantsika amin'ny manaraka. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zay satria ahariarinao ny tantaran'ity tany ity noho ny fitiavanao anay. Ampio izay hitoky aminao ary anantena fa hanavitra anay tokoa ianao. Ampio izay ho tiatrany ny teninao, andinika satria misy zavatsoa izay voarakitra amin'ny teninao ho famonjenanay. Ampahirizo ny mpiara-mianatra rehetra, taio ny fiainan'ny tsiraray avy. Mety izy ianao mamindra fo, anasitrana ireo marary ary anome fahasotoana ireo izay mety malaina amin'ny fianarana ny teninao. Aoka ny teninao anakirao aminay, anovanay ka anahaka an'i Jesosy izahay. Dia amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
fampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Antokopihira ny oby farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, rasendrady mafy eo amin'ny fiainana, aza mandany andro mikaroka iana, fa ny akaikindrindra Jesosy ilay tompona, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsore izy izao e, fa mariana tokoa antsore, aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iaino mivavaka. Aza mirenireny mitady izay tianay, aza avezivezy mifosy fanahina, fa ny akaikindrindra de Jesosy lay tompona, tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsore izy izao e, fa marianao tokoa antsore, aza misalasala tondony le izy izao, indre favononizy iaino mivavaka. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Aza mirepirepi mitady ny tena soa, mivola sy arena de samy olo tokoa, ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay, tanana kanto loatra mitoeranao ratrizay, ireno tsara indrindra tsara mandrakizay, tsy mba vidy ambola fa tolotry ny ra ho any
radio feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Tonga eo amin'ny fotoana andalinana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata isika izay iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Engany hitondra fitahiana ho antsika ny fiarantsika mianatra an'ity lesona ity. Ampatsahivina fa ny bokin'ny Isaia no alaliantsika ka ny lohatenin'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe andrian'ny fiadanana. Irin'ny olona rehetra ny fiadanana. Ko antenaina fa ahafantatra bebe kokoa ny amin'izany sika mandritra ny fiarantsika eto. Andeha isika hivavaka aty am-panomboana. Rainay izay any an-danitro mangetahita fiadanana eto amin'ity tany feno orooro sy fahoriana ity zahay. Fantatray fa ianao rery no mahay manome fiadanana ho anay. Ampianaro amin'ny alalan'ny fanahinao zahay mba hatsapa sy ahita izany fiadanana izay atolotrao ao amin'ny teninao izany. Tenena Jesosy eo fa miaino izahay. Amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andininy tena tsara sady tena malaza no ataontsika tsenjery dia ny Isaia 9:5. Azo antoka fa efa hainao tsenjery raha teo izany. Isaia 9:5. Andeha iarahantsika manonona tsy ankijery izany. Fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Anisan'ireo nikirahira ny fanamboarana ny bomba atomika voalohany ny Dr. Robert Oppenheimer. Namaly ny fanontanian'ny mpahalalana Amerikanina vitsivitsy momba ny bomba izy. Zao ny fanontanian'ireo mpahalalana ireo: misy fiarovana ny olombelona ve amin'ny bomba atomika? Tena misy, hoy ny Dr. Robert. Inona izany, hoy ny mpahalalana? Nibanjina azy ireo ny Dr. Robert ary niteny hoe fandriam-pahalemana. Ny fiadanana na atsotsika koa hoe fandriam-pahalemana no nofinofiny akamaroan'ny olombelona. Misy milaza fa 900 ny tantaran'ny tany monja no nisian'ny fiadanana. 8 farafahakeliny no isan'ny fifanarahana fampitsarana ady izay nodikain'ny olombelona. Taorian'ny ady lehibe voalohany dia olona maro no nino fa iny ady iny no ady farany teto an-tany. Ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy ny amin'ilay tokana hany afaka manome antsika ny fiadanana tena izy sy maharitra mandrakizay. Iza moa izany? Jesosy, ilay zaza nomena antsika nefa koa andrian'ny fiadanana. Asaina ianao tsy ho tapaka amin'ny fiarantsika mianatra nyity lesona ity. Niaraka taminao teo na manao Kaleba Andretsikivy. Mendrikaja Tumpo indreto ny mpanomponao, say maniry anay asaminao, tangatainay ny fanahinao, mba hitaridalana ny zanakao. Mbola marobe ireo zay tsinandre ny amin'ny Jesosy mpamonjy lehibe, ka
zao tontolo izao no ny teny fiainananatolotra tompo o indre tokony olonao o ampiovononakatoanao sy anio iany fa mandrakizay no ankatoavanay ny teninao riray. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampanateny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR NLG. Tumpu otuanu erizai si ukivyamini sejamahama rae wampanaovanani asana kauvunina ichawizayatao nisitukiazu antukatuku sairina mbaitwechawampu fidrizauno iarusiumbanao mandrapiafarany zao tontolo izao tompoona sarotrany lalana eo akaikinao no tena tanjona mba iafarany zany diana ka iao nasoany aminao zay nisy toky azo antokatoko sairina mba itoetrao ampo findro zahono iarosyombanao mandrapiafarany zao tontolo izao tompoona sarotrany lalana eo akaikinao no tena tanjona mba iafarany zany diana ka iao nasoany aminao zay. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.